toerana misy rano ohatra hoe any Masay na ranomasina. Toerana aloha izy a matetika toerana ivaiva ho tangoronany ohatrany hoe rano, ohatra hoe fary, ohatra amin'ireny ohatrany hoe ruisseau moa zany filazan'olona azy. Faritra Mando dia ilay faritra misy rano ilay tsy mety ritra regny, ohatra izao misy Matsambôry. Hoe faritra Mando zany a dia ohatra hoe fary, dobo. Faritra Mando dia ny rano tsy ritra ohatra hoe Malosesa. Izy zany natao hoe miantoka ny atsarany tontolo any eto Madagasikara satria maintso foana ny tontolo. Izy ny antony rano sotrotsika. Velomany zavatra anatiny, ohatra hoe ilay trondro araka ilay teneniko teo. Faritra rano koa ilaina nasana lamba, dia velomana fisotra teo rano fisotro zany. Anarin'olona fako dia totofan'olona tany anaovana trano. Tsy dia misy miraharatsolo ilay izy a. Ohatrany hoe tsy ohatrany hoe taloha zany raha ohatra hoe tokony voara-maso ny anina dia lasa ohatrany hoe kaboraraka ilay izy a, tsisy mifanaraha-maso. Dia ny resaka doroana sy ny doro-tanety. Andoroana tanety, izay foana ilay tsindry mahazo ny faritra Mando itoeran'ireo biby marobe tena marobe.